ankehitriny ry havana dia ny tantaran'ny vato tsara mbo manarana ny firaisany vato tsara ambo manarana. Zay mahafinaritra amin'ny fiombonan'ny fifoazana sy fiombonan'ny mpino rehetra tsy akanavaka tahaka andreo mahafantatra ianao tantara inona moa ny zavatra aseho a nataon'i Jesosy nataon'Andriamanitra teto amin'ity tanàna ambo manarana ity. Ny mpisoron-tsampy dadarabe na mpimasiny mahazatra-tsika zay nisorona ny sampy Andriambodilova. Andriambodilova io dia andriana teto ambo manarana dia maty a dia natao Andriamanitra dia ivavahana mbola akaiky ny efijeke manoso ao ny fasana ilevenan'io Andriambodilova io raza dia io lasa natao Andriamanitra. Ary ty ranga mpitazona ny doany ty antsoina hoe raha miara-manana rehefa na akaiky ny tsinam-bolan'ny 9 septambra tamin'ny 1929 dia naninana niantsy mihitsy satria narelaza ny herin'i Jesosy narelaza ny Baba Rajaofera sy ny zavatra maro nataony tamin'ny maha-evanjelitra azy taty avaratra tety fiangonana maro dia niantsy ireo ndao ampiady Andriamanitra dia ho teo zay mahery ampedina ny Andriamanitray a dia Andriambodilova ivavahanay a sy zany Andriamanitra Rajaofera zany ampiady Andriamanitra tena avoaka ny angazety io hoe gazety devolana ny era Madagasikara zany mba gazety nisy a eny hatrany ampitan-dranomasina zany dia na ino ampiady Andriamanitra ny amin'ny Madagasikara iza ny aresy am'ireo mampiady akolaza moa mahavory olona maika mampiady Andriamanitra zany zavatra miinteresen'ny olona zany taitra daolin'ny olona mampiady Andriamanitra. Fa iza moa le hoe Rajaofera Daniel na Baba Rajaofera ity lehilahy ty a dia teraka tamin'ny 7 mars 1885 tao vato tsara Tsirabe zanaky ra Daniel mpitandrina sy Ramananjanahary avy eo vato tsara. Rajaofera Daniel na hoe Baba Rajaofera dia nanambady any Ranjavao Kristine. Io Ranjavao Kristine io dia avy eo vato tsara ihany zanaka pasteur na zanaka pastora zany a ity Rajaofera ity. Izy dia nianatra amin'ny école normale tao Fianaratsoa dia nanohy tao Antsirabe avy eo izy miverina nampianatra tao vato tsara dia asa maro nefa nataon'ity Baba Rajaofera ity. Agent de police tamin'ny Mananjary izy, agent de police tamin'ny Tomasiny izy a avy eo indray izy a dia sady anthropomètre no nakafiny fakana sary amazanaka pasteur azy dia tia mihira mahay zava-maneno zany ny fiainany Rajaofera. Fa ndray andro izy a fotoan-dehibe tany manolotrony a dia mba andeha hoany izy aka sary ndeha hoany izy aka sary amin'ny fotoan-dehibe ohatran'le hoe isan-keritaonantoby ohatran'izay dia mba hoany andeha iona amin'ny Nendravenojanahary mihitsy izy tamin'izany a mba aka sary amin'ny Nendravenojanahary mba te ahita ohatran'iza zany ray aman-dreny mitazona toby ato zany ohatran'izy zany Nendravenojanahary zany kanjo be olona be dia efa rafitra nampianatra hira tetsy ivelany tetsy Rajaofera nampianatra hira izy moa le te dinamika be izy zany nampianatra hira tatsy anatiny anefa efa nilazany Jesosy Nendravenojanahary hoe misy olona tahaka an'izao a Rajaofera tenenin'i Jesosy olona telo lahy izy ao a miaraka ao a te iona amiko a ka dia avy hatrany dia sevy miditra izy ny olona milahatra be dia be a dia tonga nirako hoe te tamin'ny Nendravenojanahary ny Jesosy fa nareo hoe zany telo lahy zany a ranona Rajaofera Daniel miaraka amin'ny namana telo lahy mahazo miditra avy hatrany. Tonga dia niraisiny Nendravenojanahary ary teo nilazany Nendravenojanahary ny fitorianan'i Jesosy Kristy a sy nilazany Nendravenojanahary tamin'izay fotoana hoe ianao dia voantso ho evanjelistra mba ho vavolombeloko ary hitory ny filazany tsara manerana ny firenena. Resy lahatra Rajaofera ary ranombokatreo amin'izay izy fantoka tamin'ireo fitoriana ny filazany tsara finoanan'i Jesosy Kristy ary dia nitety tany maro izy a tamin'izany
fanekeny Jesosy tompy mpamonjy zany debe tsy fiangonana loterana ihany no niarana niasa taminy a fa fiangonana fijekema be debe ihany koa anisan'izany a ny Ambatovinaky loterana Amparibe famonjena Avaratrandroalo Ambatonakanga Analakely Atrano Briky le MET Andravoangy Fivavahana Mahazorivo Andohatapena Kaitosy zany tamin'ny fotoanandro dia niara-niasa tamin'ny Baba Rajofera daholo amin'ny fianarana mitovy filazantsara tafika masina tsisy fisalasalana mihitsy fa tena niara-niasa ary verina amizay amin'le filazana gazety ndao ampiady Andriamanitra na ino zany teto Ambohimanarina dia nandeha niteniteny pasteur Ratsimba teto Betafo namanatra ny raha miara-manana mpimafy mpivavaka miraza ajaroany io rehefa niteniteny pasteur Ratsimba maty ny zanak'le raha miara-manana zanany lamba koa dia tesitra amizay raha miara-mana hoe novrian'ny pasteur Betafo na misavi pasteur Betafo ny zanako la ahita rara vao mainka romotra raha miara-manana zany ery Amoso romotra latsahako varamaina io ataoko an'izao dia hoitany kely ampiady Andriamanitra hoita eo raha pitsy 20 septambra ampiady Andriamanitra farany nomana amizay hoe inona zavatra iseho 20 septambra vory amizay inona no atao anampina Baba Rajofera pasteur Ratsimba sy ireo pasteur teto Ambohimanarina inona no atao anao any-bavaka io maneho nateny virina daholo le fiangonana be dehibe rehetrarehetra teo Avaratrandroalo Amparibe Ambatovinaky sy ny marobe Itosy natsoina daholo zay fandray tamin'ny Baba Rajofera sy pasteur Ratsimba niaraka nanao alobavaka teto ny 7 septambra amin'ny enin'orarivo tsy omby misy fahasambarana manodidina atrany olona daholo samy fireketana tsy tafiditra tako ny olona tamin'izany fotoan'izany ary tao anatin'izay rehefa tonga ny tamin'ny 10 alina dia nisy tsipika miala avy any atsimo dia tsipika makamy fiangonana fivavaka tsipika fotsifotsy ny ilany makany Antananarivo mazava be ambony 10 alina ary olona ny atreto nakany Moso misy an'le sampy misy an'le doany maizikikoka tsy mifankahitana tao anatin'ny fotoana maharitra seho zany fizarany zao tontolo zao rany le adiny mazava ny ilany mazava ny ilany aty amin'ny misy ny sampy maizika tsy mifankahitana toy ihany ny toriteny fandimby pasteur Ratsimba mitariky amin'ny toriteny Baba Rajofera fandimby tao ny fitoriteny fampianarana ohatra zao ataontsika izao zany nge mampisy lehilahy teny fampianarana toriteny tao anatin'izany dia be dehibe ry avy namalala na foliodiny tapakazy vakana fampotsampy ny moara ny tanjoka misy ody sy ny zavatra maro samihafa dia natolotra teto Betafo teto vao mandeha ny fampianarana naka ny tanitrano ny sasany nanitsana ny zavatra ny mbozonany teny ny sasany nanary ny paraky ny sasany nandotra ny sigara ny sasany nanefa teto daholo zany zavatra ary ny olona nitendren'ny pasteur Ratsimba tamin'izay fotoan'izay dia olona teto Betafo natsoina hoe Ravelson mipetraka teny Amoro zay Ravelson zay namorona daholo dia namorona tety amin'ny aritary tety daholo ody namorona daholo nisy olona mitsy petraikitra amin'ny fanangonana ody sy ny sampy zay nataon'ny olona maro ny olona sitrana maro dia maro ny olona sitrana tamin'izany fotoan'izany nisy le antsoina hoe Rainsonaly petraka teny Moso zay sitrana tamin'ny fahajambana ianarana dia voarakitra mihitsy so hoe nisy fotsy fa Rainsonaly aveny Moso tamin'ny culte natao teto jamba ny tonga teto itolona-bavaka amin'izany hoe miatsy anany Jesosy Kristy ve le mpimasy zany mandeha hivavaka amin'ny fatatano nahiratra teto ny olona voniny andro be dehibe sitrana teto ny olona trafineretina maro samihafa dia naseho tompo tamin'ny alom-bavaka voalohany sady fanandresy izy ary dia natolotra ny ody sitrana ny lofilofy sitrana ny klema sitrana ny aretina hitratra ny fahajambana 7 septambra io ary hipoka ny trano fiangonana ho aty eo dia
ny aretina nytaiza rehetrarehetra zay volaza ny tantara ny aretina nytaiza rehetrarehetra na mety tension tsy fantako tamin'izany na nisy ny tension na inona zay aretina nytaiza an'io dia sitrana teto daholo no ny asan'i Jesosy Kristy. Hatreo aloha sao dia tsy tonga tsy misivavaka raha pitso 8 septambra ao aloha sivavaka indray ty lafa tsy mifanitsaka platebandy dia 9 septambra indray tsy maintsy manaraka tsara inona ny seho 9 septambra teria anoso dia misaotra ny président fifoazana mihitsy zareo mitoy eny ty raha tena asa fifoazam-panana ataon'ny tompo ane izy ty dia aza ataony rava-maivana mihitsy zany ianao zay manatsy fananao fahagagana teto firenetsika zany Jesosy Kristy tompo zany tsy théorie zany tsy idéologie zany tsy doctrine zany fa zavatra avy trapahitana zany Jesosy atsika zany teo amin'ny tantara ary eo fiainatsika andavan'ny amafiso ny finoana mianara soratra masina fa zany anaovana famelabelarana sy anaovantsika toroteny anamafy ny finoantsika iorenatsika tsara raha riva araka voalaza teo zao dia misy io lereo théologie déotornomiste ataoko théologie déotornomiste ny fifandraisan'ny fanekena fifandraisan'ny tany fifandraisan'ny mampanolon'Andriamanitra dia hotsapanao anatin'ny fampianarana lahateny raha riva ankoatra ny toroteny zay efa ho atao hoe ihany koa mbola ho avy eo natao ndray mandreny lehibe fiangoana masina araka ny Efesianina atonga antsika ho tena masina ka mahereza ry avana malala fa miasa marakakehitriny ny tompo tsy tamin'izany ihany ny resy ny sampy andremodilova fa ny sampy ao am-ponao ny sampy manododiny ao akaikinao na volo zany na inona mino an' Jesosy ianao mbola mandresy ny sampy koa ianao mandrakakehitriny vavaka isika sotranao zay ry tompo Andriamanitra io makasitraka anao zahay fa Andriamanitra tsy lefilazy ianao na hoe Andriamanitra tsy miasa tsony ankehitriny tsia fa Andriamanitra vao mainka mampiseho ny herinao ao amin'ny fiainan'ny fiangonana ianao amin'ny fiainan'ny fifoazana amin'ny fiainan'ny mpino ka dia misaotra anao zay no nazo ny nampatsiaro ny tantara ny asanao teto Jesosy ampahany kely zany fa be tsy tamboisaina ny asanao engany fandrenesana izany mbola tonga aneo fentoky fa velona ny Andriamanitra azo antoka ny Andriamanitra dia ho anao ny voninahitra amin'izay rehetra tanterahana ny fiainana.